Faly miarabanao ry mpiaino zaina manaraka izao fandalinana soratra masina izao. Lohevitra zay ianarantsika amin'ity tapany voalohany ity de momba ny fandalinana ny bokin'ny Daniela tapany voalohany. Mialoha izay nefa dia manasanao hiaraka hiondrika eo anatrehan'ilay tsy tho. Ray be fitiavana sy tsara indrindra ny an-danitra ao. Misaotra noho ny famindraponao sy ny fitiavanao. Afaka manatrika anao amin'ny masina indrindra ao amin'ny tempolinao ary afaka mianatra ny teninao. Ampio izahay hitombo amin'ny finoana ary indrindra ho fikirinao tsy hisaraka aminao fa eo an-tratranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy. Amen. Raha manaraka ny bokin'ny Daniela isika, Daniela mpaminany ao amin'ny toko voalohany, dia mety alaim-panahy angamba hieritreritra fa babo Daniela tahaka ny rava ny fireneny Joda ary babo. Kanefa dia navelan'Andriamanitra izany toe-javatra izany hitranga, ary ny zava-misy izay mahavariana dia tsy izany no tena fenitra izay ao ambadik'izao toe-javatra izao, fa bokin'ny fandresena sy ny fiorenan'ny tempoly indray fahandroany ny bokin'ny Daniela. Satria nahoana nga hoy ianao? Eno tsara fa Daniela dia izy izay babo indray no mangataka zavatra, ary tsy zava-poana io zavatra angatahany eo, satria maneho fandresena araka izay hita ao amin'ny Levitikosy toko 9:20 dia maneho fitsarana, zany hoe fitsarana zany dia fandresena fifarana ny andro 10. Mangataka fotoana 10 andro Daniela hihinanana hanin-kotrana, legioma, maneho karazana fifadikanina zany hoe andro fioriana, andro fanafahana eo amin'ny zanak'Israely no angatahany Daniela. Mangataka fanafahana izy, maneho fanafahana izy, fanehoan'Andriamanitra fanafahana, tsy maneho fahababoana mihitsy Daniela, fa maneho fanantenana, fanafahana ny tanan'Andriamanitra izay mamonjy amin'ny andro fanavotana. Misy hery mifanandrina izany eto, matoa misy fanafahana de misy babo ary misy baboina. Ka izany babo, ny babo raha araky ny tantara ara-tsoratra masina eto de Daniela, ary ny manao am-babo dia Nabukodonozora. Kanefa ny hery mifanandrina raha ny anarana ny jerena dia Daniela dinina L dia dinina milaza fitsarana ary L Andriamanitra, izany hoe fitsaran'Andriamanitra na fanafahan'Andriamanitra, fanafahan'Andriamanitra zany. Ary Nabukodonozoro, Nabukodorotsoro dia vavaka amin'ilay Andriamanitra izay antsoina hoe Nabo
na ilay Andriamanitra mpanoritra ny fiainana, natsoina hoe Andriamanitra moa zany teo amin'ny Babiloniana dia Dieu scribe de destin, mpanoratra ny fiainana zany a. Vavaka zany ny anaran'ny Nabokadonozoro, dia hoe Nabuo taio ny taranakay, haharitra zany. Ka izay ve no tantara miseho, moa ve Nabuo no andresy sa Daniel? Ny fitsaran'Andriamanitra, ny fanafahan'Andriamanitra sy fandresen'ny firenena Joda sa Nabuo zay fandresen'ny Babilôna. Hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 4:7 fa ravarava Babilôna, ho rava ty Babilôna ty. Ary rehefa manaraka tsara ny bokin'ny Daniel tsika dia rava Babilôna, ravan'ny Persa sy ny Meda Babilôna, rava Babilôna. Ka eto ny teny hoe Nabukodorotsor dia vavaka. Nabuo dia zanak'ilay andriamanitra babiloniana antsoina hoe Mardoka. Mardoka zany zay miseho amin'ny endrika bibilava ny fanehoana azy, Naboko dia miseho amin'ny endrika bibilava ny fanehoana azy. Misy zavatra kely tsetsatsetsat tsy aritra momba azy reto satria raha ny tena izy ny anarana hoe Babilôna dia misy endrika teoforika, zany hoe Babilôna dia mitondra ny anaran'ilay Dieu fandriamanitra antsoina hoe Ano na andriamanitry ny lanitra. Kanefa ny tantara dia milaza ao amin'ny tantaran'ny Babilôna zany fa resy ny Mardoka Iano, zany hoe ilay andriamanitry ny lanitra resy ny andriamanitry ny tany. Mivadika zany, mifototra zany, satria ny tantara ratsoratra masina dia ny andriamanitry ny lanitra na resy araka ny ambara ao amin'ny Apokalipsy an'ilay devoly dia Satana zany, sy asehon'ny bibilava. Kanefa ny an'ny Babilôna indray ilay bibilava na resy ilay andriamanitry ny lanitra. De lasa zany ao amin'ny Babilôna, lasa ny Mardoka ny fandresena. Mifototra zany ny tantara ao amin'ny Babilôna. Ka izay toetra izay ny toetra n'ity Babilôna ity, ary zay no mifanandrina eto, ery mifanandrina, ary misokatra ho amin'ny fitsarana izy io rehefa mangataka 10 andro Daniel, dia fitsaran'Andriamanitra na fanafahan'Andriamanitra mitondra ny anaran'ny fanafahan'Andriamanitra ity mpaminany ity, ty zanak'Andriana ity, dia ny fandresen'Andriamanitra sahady. Ary dia hita fa naomby sahady ny fandresen'Andriamanitra satria dia miramirana sy mana-tsaina noho ny hafa izy, afaka sahady izy. Ny toetrany, ny tarehiny ary ny fisainany dia miseho sy mitory ny fandresen'Andriamanitra sahady. Misokatra ny fandresen'Andriamanitra zany ny bokin'ny Daniel, fa tsy misokatra amin'ny faharesena mihitsy akory, fa misokatra amin'ny fitsaran'Andriamanitra, zany hoe ny fanafahan'Andriamanitra. Dinel, fitsaran'Andriamanitra, mandresy Andriamanitra, mandresy an'ny Nabuo. Tsy Nabuo no anoratra ny tantaran'izao tontolo zao, fa Elohim na ny Andriamanitry Daniel.
dia tapitra eo ny fotoanantsika, manasa anao hanaraka ny tapany faharoa amin'ny manaraka indray, misaotra tompoko.